Vaovao hafa kosa indray ny Paris renivohitra la France no ampiatrano ilay fiaonam-beny ny mpamatsy vola sy ny mpampiasa vola ny voalohan'ny volana Desambra ho avy izao. Nanamafy izany moa teo anivon'ny gouvernemanta sy ny mpampiasa vola ary ihany koa ny mpamatsy vola eto Madagasikara no maraina teo teny mahazo arivoteny. $3 milliards amerikanina ny teti-bola tokony tadiavin'i Madagasikara. Ankoatry ny ezaky ny gouvernemanta eo amin'ny fampitomboana ny vola miditra amin'ny fanjakana dia nambaran'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta fa ilaina ny fitadiavana lalam-bola avy any ivelany ahafahana mamatsy ireo fodrafitrasa maharitra na projet structurant. Antony mahazava-dehibe ny conférence des bailleurs et des investisseurs na ny fiaonam-ben'ireo mpamady vola sy mpampiasa vola eto Madagasikara izay tanterahana any Paris ny voalohany sy faharoan'ny volana Desambra 2024. Dia eo amin'ny $3.4 milliards amerikanina ireo zany mbola ho tadiavina amin'io fotoana io zany. Hitantsika amin'izany fa efa misy ezaka ataon'ny gouvernemanta fa mbola misy ampahany betsaka zany ilana izay fiarahamonina amindreo mpiara-miasa amin'io conférence des bailleurs investisseurs io zany. Ny toe-karetsika zany mbola marefo. Mbola miezaka atsika zany mampiarina ny toe-karetsika malagasy tsy maintsy nijerena koa hoe ahoana ny mety ho zakatsika malagasy zany, ahoana ny fomba mety azakatsika hoe amerenana ny vola zany raha ohatra ka hoe misy ny vola averina fa misy koa zany alezahana amin'io fotoana io zany no niezaka atao plaidoirie zay atao amin'io fotoana io hisy ihany koa zany ny fanomezana don na aide non remboursable, ici ihany koa ny subvention homendry ny mpiara-nombonatoka reny anatanterahana indrindrandrindra ireny fotodrafitrasa mahakasika ny fahasalamana, mahakasika ny fanabeazana sy ny sisa io no ataontsika hoe dépense sociale. Ilaina zay zavatra zay. Ary ny tena zava-dehibe ny masotsivana zay tenenina satria araka teneniko teo marefo ny toe-karentsika mba jerena ihany koa zany hoe ny fahefahantsika mamerina na hoe na soutenabilité de la dette mamerina andreo vola reo sy ny fahafahantsika mampiasa ny izy dia tsy maintsy nijerena zany fa hoe ny vola zay indramina zany mba aoka mba tena vola zay hoe mba amin'ny sandany ambany dia ambany taux de constitutionnel zany ny indramantsika azy. Voalaza fa ny ady amin'ny fahantrana no ezaka imasoa ny fitondram-panjakana amin'izao fampitomboana ny arkarena ary mba hipaka tsara amin'ny vahoaka ny ezaka ataon'ny gouvernemanta. Ilana entimanana izany ary efa nisy ny ezaka rehetra nataon'ny mpiara-miombona antoka toy ny PNUD, ny banky iraisam-pirenena, ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana izay niara-ny salady tamin'ny tompon'andraikitra rehetra teo anivon'ny banky foben'ny Madagasikara nazahoana antotan-kevitra na document iray hoentina amin'ny fivoriana any Paris io hitadiavana ireo lalam-bola. Napetraka ihany ny fifantenana amin'ireo fodrafitrasa maharitra ireo. 50 ireo everina fa tena lahara-pahamehana ao anatin'izany ny mikasika ny angovo, ny fambolena, ny fitaterana, ny fanabeazana ary ny fahasalamana.